Ny sampy no mampahantra amin'ny malagasy. Mbola faly miarabanao indray atao anatin'ity fandarana fantariny marina ity ny tenako ary sorako manokana ny MCTV izay mikarakara an'izao fandarana izao. Ny sampy no mampahantra amin'ny malagasy izay no lohahevitra izay fampizarantsika amin'ity androandroany ity. Ny zavatra anisan'ny mahavariana eto Madagasikara dia izao hoe isaky ny fito taona dia misy korotana foana, misy foana ny fanapotehana ny fisavovoroana, dia rehefa miala ny anankiray dia misy fandravana foana ny zavatra napetraky ny anankiray, dia vao miakatra kely ny ara-toekarena dia rava indray, vao miakatra kely dia rava indray, vao miakatra kely dia rava indray. Zany hoe tena misy fampahantrana ny malagasy mihitsy zany. Inona nefa ny mahatonga n'izany zavatra rehetrarehetra izany? Mahatonga n'izany dia satria be dia be ireo olona mpanompo sampy eto Madagasikara. Be dia be ny olona izay manao rituel Madagasikara. Rahantsika mahafantatra nge zany misy olona any amin'ny fanompo sampy ihany maka ny sary Madagasikara izy dia aleviny any anatin'ny tany, anaovany fombafomba maro dia anaovany sampy. Ary ny zavatra ohatran'izany no mahatonga ny fanaratsy afaka mikontrôle nyty Madagasikara tia lasa afaka mampahantra any Madagasikara satria ny sampy ny fototry ny fampahantrana ny Madagasikara. Ka isika malagasy raha mbola tsy mitodika amin'i Jesosy dia ahantra foana isika malagasy. Ahantra foana isika malagasy raha mbola sady mivavaka ny manompo sampy. Ahantra foana isika malagasy raha mbola tsy mahafoy ny sampy. Raha mbola tsy manary ny sampy isika dia hahantra foana satria io sampy io ny fanompo-tsampy mihitsy ny fototry ny fampahantrana ny malagasy dia ny fanompo-tsampy. Isika malagasy na iova foana ary ny rafitra ara-politika eo na hanova filoham-pirenena impiry eo ary isika na hanova ny lalam-panorenana impiry ary isika, fa rehefa le fototra mihitsy aloha mbola tsy miova dia tsy inona le fototra fa le sampy dia mbola ahantra foana isika eto Madagasikara. Ahantra foana ny malagasy rehetrarehetra raha tsy io fototra dia ny sampy io mihitsy aloha ny miova miongotra teto Madagasikara. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Any amin'ny Korinthiana voalohany toko 7 any misy an'izay tenin'Andriamanitra hoe Jesosy le fototra tena izy, Jesosy ihany le fanorenana, Jesosy ihany le tena bazy afaka iorenana sy mampijoro tsara. Fa rehefa ny sampy no ijoroan'ny firenena anankiray dia ahantra ny firenena. Izay ny tena olana antsika eto Madagasikara. Ny olantsika zany dia hoe isika sady efa mahafantatra ihany. Hafa indray tsy inona hoe ny firenena tsy mahafantatra, hoe misy firenena zao tena hoe tsy mahafantatra ny marina izy, tsy mahafantatra ny fahamarinana izy. Ohatran'ny hoe ny Sinoa, ny firenena Boudisme sy ny firenena hafa reny ao anatin'ny fanompo-tsampy izy. Fa isika malagasy sady mivavaka isika manompo sampy isika. Ary izay mihitsy le tena fototry ny olana izay satria tsy azo ampifangaroana ireo zavatra anankiroa ireo. Fa na ny olona anankiray tena mivavaka na izy manompo sampy. Tenin'Andriamanitra dia milaza hoe Andriamanitra ozy izy dia ninihy tsy hafantatra ny androny tsy fahalalana fa ankehitriny kosa izy dia mandidy ny olona rehetra hibebaka. Izany hoe rehefa mahafantatra zany ianao mahafantatra ny fahamarinana dia tsy eken'Andriamanitra intsony zay fa mila mibebaka ozy izy, mila miova zany. Fa halan'Andriamanitra hoe sady efa mahafantatra ny marina no mbola manao ny fanompo-tsampy foana. Izay zavatra izay dia zavatra tena tsy akasitran'Andriamanitra. Ny zavatra ohatr'izany no manimba sy manapotika ny firenentsika satria ny sampy dia mitondra fandravana. Ny sampy ange ny fototry ny resaka korotana eto Madagasikara. Ny sampy mitondra ny ady sy fandrafiana maro mahatonga malagasy maro mifandrafy satria ny olona rehefa manatona mpanompo sampy dia ny zavatra ho ambaran'ilay mpanompo sampy dia hoe ny olona eo akaikinao foana no nanisy ratsy ianao. Zany hoe ilaza olona coupable foana izy hoe io olona tsy lavitra fa olona eo akaiky. Zany hoe ampiady ny olona zany no tena tanjony resaka fanompo-tsampy akoatran'ilay hoe fanaratsy efa hoe miasa teo dia mbola mampifandrafy koa izy mbola mampiady ny olona samy olona izy. Ary isika malagasy raha mandinika nge tsika mampiasa intelligence sika dia mba tokony hafantatra hoe tena zavatra zava-poana ny fanompo-tsampy satria ny fanompo-tsampy nge ka tsy misy akory hoe rakitra hoe voarakitra ao anatina tantara, anatina taratasy ao anatina ohatrany hoe ny kristianisme zao dia mba voafaritra mazava tsara voasoratra ao anatin'ny baiboly
ny momba an' Jesosy ny tantaran' Jesosy rehetrarehetra fa nyresaka fanompo-tsampy tsisy an'izany fa eo fotsiny le olona dia tsindrin-javatra eo izy dia mamorona eo izy dia mampiady izy ary izay mihitsy ny tanjon'ny devoly amin'ny alalan'ireny fanompo-tsampy ireny hoe ianao mitsangana ianao dia ampidina amin'ny anina ianao mitsangana ianao dia miady amin'ny anina izany hoe mampiady zany ny devoly ao anatin'ny resaka fanompo-tsampy dia rehefa miady moa dia mazava ho azy fa tsisy mandroso eo tsisy fandrosoana eo tsisy filaminana eo fa fampitena sy faharavanany vao may misy eo rehefa zay sampy zay ny mbola manjaka eto Madagasikara. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny Deutéronomia toko 7:20 ny andininy manomboka amin'ny 10:10 dia mivaky hoe oka tsisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo na mpanao fankatovana na mpanandro na mpanao sikidy na mpanana ody na manao homasim-bava na mpanadina manao azy ho tsindrian-javatra na mpanao atsarana na mpanontany amin'ny maty fa fahavitavitana eo mason'i Jehova izay rehetra manao izany zavatra izany ary izany fahavitavitana izany no androany Jehova Andriamanitra ho azy eo anoloanao. Izany nambaran'ny tenin'Andriamanitra ireo rehetrarehetra ireo dia fahavitavitana eo mason'Andriamanitra ary ozy izy hoe ireo ozy izy mahatonga an'Andriamanitra nandoaka an'ilay firenena teo anoloanareo satria manao an'ireo zavatra ratsy ireo zareo ary ireo zavatra voatanisa rehetrarehetra ireo nefa dia hita eto Madagasikara avokoa ireo fanompo-tsampy rehetrarehetra ireo feno fanompo-tsampy eto Madagasikara ary izany no mahatonga ny Madagasikara tena hoe lasa tsy mety afaka ao anatin'ny fahantrana ary vao mainka tafiditra ao anatin'ny fahantrana lalina vao mba miarina kely vao mba mivoatra kely dia potika indray rava indray vokatra izay fanompo-tsampy izay aleo nge tonga dia hoe na zany tonga dia mivavaka tanteraka 100% na hoe tonga dia manompo sampy moa zany tena hoe safidy ratsy zay fa le mivavaka sady manompo sampy zany tena zavatra tsy akasitran'Andriamanitra be dia be nefa amin'ny olona izay kristianina makany am-piangonana ihany no tena tonga manompo sampy rehefa feo zany ny zava-misy eto Madagasikara. Ny firenena izay tena mivavaka ihany no tafavoaka sy tena afaka ny androso raha mijery zao tsika ohatra ny firenena Amerikanina dia firenena tena mivavaka ny firenena Amerikanina ary izay mahatonga ny firenena Amerikanina tena mandroso be ary anisan'ny slogan ny Amerikanina dia hoe we trust in God izany hoe ao amin'Andriamanitra no tokonay we trust in God ozy izy tena mahatoky an'Andriamanitra ny Amerikanina olona mivavaka tena misy fifohazam-panahy ny Amerika ary tena olona mivavaka izy tena hoe rehefa mivavaka izy dia tena mivavaka ary tsy Amerika ihany fa izay firenena rehetrarehetra tena mivavaka sy mitodika amin'Andriamanitra dia mandroso fa ny firenena kosa nefa izay manompo sampy ny firenena izay sady mivavaka no manompo sampy dia taraiky ao anatina fahantrana satria izay sampy izay mihitsy no mampahantra. Misy moa milaza hoe ny fivavahana kristianina ny fiangonana evangelika ny pasteur no mampahatra eto Madagasikara zavatra tena diso be zany zavatra zany. Ny fivavahana kristianina sy ny evangelika ary dia mitory ny fifankatiavana mitory firaisan-tsaina mitory ny firaisan-kina mitory ny mampianatra ny olona mba hifankatia rehefa misy ange ny fifankatiavana dia misy ny fandrosoana ary ny fiangonana evangelika indray ary manao délivrance manafaka an'ireo olona izay voafatotra ny herin'ny devoly avy any amin'ny fanompo-tsampy maro samihafa satria be dia be ny olona ampahoriany devoly ampahoriany fahantrana ampahoriany fanamaloto ao anatin'ny ozina sy ny karazana fiainana ratsy maro samihafa vokatry ny sampy izay natao tany ambadika tany dia ny fiangonana evangelika ny kristianina no anomen'Andriamanitra fahasoavana hanafaka an'izany zavatra izany ka diso mihitsy zany le fomba fieritreretana hoe ny fiangonana evangelika sy ny kristianina no mitondra fampahantrana ny firenena fa ny fanompo-tsampy raha tsy tena mibebaka isika manarina sampy ny malagasy rehetrarehetra nisambatan'olona nisatokantrano mila harina mihitsy aloha ny sampy mila samy manarina sampy ny malagasy rehetrarehetra hatramin'ny mpitondra ka hatramin'ny vahoaka rehetrarehetra izay vao misy fiovana hatramin'ny olona manam-pahefana zany tiako tenenina ny olona rehetrarehetra zay hatrany ambony rehetrarehetra zay mety mitazona an'izany ka hatramin'ny tia amin'ny vahoaka rehetrarehetra ty ambany na ny mpivarotra zany na ny mpiasa birao zany nizaniza zay mety mitazona an'izany mety mbola sady mivavaka manao an'izany any mihitsy aloha zany tena fototra hoe mila hialana mila hafoy samy mahafoy ny sampy ny rehetrarehetra
dia mibebaka mitodika amin'Andriamanitra, mitodika amin'i Jesosy ary mandray an' Jesosy zay vao tena isy amin'izay le fiovana, zay vao isy amin'izay le fiakarana, zay vao isy amin'izay ny fandrosoana eto amin'ity firenena ity. Dia izay ihany koa ny fandaharantsika tamin'ity androany ity akasitrany ianao nanaraka hatramin'ny farany dia mirary soa samy tahiny Jesosy daholo.